tsy vitan'olona irery zany politika pirenena mikasika ny asa sy ny fanofanana amin'ny asa izany. Zay nanaovana antsoavo amin'ireo mpiara-nombonatoka, amin'ireo mpiray tanindrazana na ny tsy miankina amin'ny fanjakana na ny secteur privé zany société civile hiara hanambatra ny hery mba hahafana manatanteraka an'izay politika pirenena izay mikasika ny asa sy ny fanofanana amin'ny asa eto Madagasikara. Ao anatin'izany zany dia tsy maintsy atao ny fampitomboana fanamboarana tsara an'ireo sekoly ara-teknika zay efa misy, ary fanaovana sekoly vaovao ny tanjona dia araky ny filazan'ny ministra teo moa sekoly teknika ray isaky ny faritra roambropolo fa ny tanjona ary ny voasoratra any amin'ny politika ankapobeny fanjakana nytariny filoham-pirenena Rajaonarimampianina, voasoratra ao anatin'ny paikady natao dinasa ary no amafisina amin'ny paritra malagasy roabolana dia ny any amin'ny distrika tsirairay no asiana sekoly ara-teknika amin'ny fanofanana amin'ny asa. Zany dia dingana lehibe ray zany zay. Ny faharoa dia mba hanofanana an'ireo orinasa madinika na salatsalana zay efa mapiditra ankizy mba apiditra ankizy ihany koa entanina hanao an'izany, ary ny orinasa lehibe koa mba tokony apiditra. Misy ny filazana fa hoe teo teneny noho ny sasany hoe le tanora nofanina reny dia tsy mbola ampitraikefa kely ary somary indraindray manahirana. Tena valiko teo raha henonareo dia izy hoe tsy misy fiainana ka ho paradisa avy any an-danitra ilatsaka ampelantanana. Isika malagasy ihany no harena afaka mivoy ny fampandrosoana ny Madagasikara ary manofana an'ireo tanora ireo koa. Tsy misy olona zany niteraka dia nanana traikefa ka raha resaka fampandrosoana ny firenena atao fa amin'ny alalan'ny fianarana nataony dia misy traikefa tazominy eny 2 taona 3 taona 5 tena no anana le traikefa tanteraka ahafahany mandray anjara amin'ny fampandrosoana. Ao anatin'ireny koa zany dia tsy maintsy atao ny famatorana ny tsy miankina amin'ny fanjakana, ny miankina amin'ny fanjakana ary ny anjara biliky no entin'ny fanjakana, satria raha dinitsika zao dia nisy sonia teo fifanarahana mikasika an'izay. Io tsy isika irery ihany fa ao anatin'izany zany dia ao ny mpiara-nombonatoka amintsika manampy atsika amin'izany politique pirenena zany dia ny UNESCO, ny agence française de développement zay hanoheny zao politique pirenena zao hanohana fa azadintsika zany na amin'ny zany sehatra zany fampiroboroboana ny asa izany dia voatsela zay raha tadiditsika ny fanarahana entre ny chambre de commerce sy ny AFD zay nametraka raha tadiditsika tamin'ny 2,500,000 € hoentina hampandrosoana ny sekoly ambony mikasika ny teknôlôjia ny informatika. Zava-dehibe zany, ary zany dia midika fa miroso makany amin'ny fampandrosoana isika mandeha ny atao na ny fampianarana na ny amin'ny fahasalamana na amin'ireo fotodrafitrasa vita fa dia ny raritsika zany dia isika hitambatra. Ary ianareo mpanao gazety tsy diso anjara amin'izany fa manana andraikitra amin'ny fampandrosoana koa sy amin'ny fanofanana an'ireo rehetra zay manodidina antsika amin'ny fikatsahana ny asa sy ny soatoavina malagasy.